Iverenantsika izay fametrahana ny praiminisitra izay ao aoriana fa nitondra ny fomba fijeriny kosa ny solombavambahoaka Siteny Henri Randrianasoloniaiko manoloana ny fanambarana izay nentiny ny filoham-pirenena fa tsy nahafeno fepetra ny PMP amin'ny fanolorana ny praiminisitra nambarany moa efa misy mifanarahana samihafa amin'ny fanatanterahana izany. Niaiky ny solombavambahoaka Siteny Henri Randrianasoloniaiko fa tsy nahafeno fepetra voalazany anjiny fa 450 amin'ny lalam-pandrenana fomba nentin'izy ireo nanolotra ny anaran'ny praiminisitra. Raha ny lalam-pandrenana no jerena dia milaza ny lalam-pandrenana fa parti ou groupe de parti. Raha ny fanolorana ny praiminisitra nataon'ny PMP sy mapara iny dia tsy tamin'ny anaran'ny groupe de parti le izy satria raha jerena ny isany depiote ao anatin'ny parti na groupe de parti 50% plus 1 no tokony hipetraka ka marina le nitenen'ny filoha iny hoe tsy nahafeno fepetra ary tsy nanaraka ny lalam-panorenana ny fanolorana ny PN ary mitaky firesahana isaky ao anatin'ny antoko politika rehetra eto Madagasikara mba hananatsika an'izay majorité zay koa. Raha ny fanazavana dia efa miroso amin'ny fifandresen-dahatra amin'ny natoko samihafa manana solombavambahoaka ao anatin'ny anteny mera-pirenena mivondrona PMP. Raha tsy te ho zahay depiote na solombavambahoaka ho tonga karazana hoe blocage ny fandrosoana eto Madagasikara manana didy izay depiote hamita n'io zavatra io mialohan'ny fahatongavan'ny filoha satria tsisy fanampiana hiditra mihitsy neto Madagasikara na de mandeha à gauche à droite ary isika raha tsy mitsangana ny gouvernement ka za de manao antsoavo amin'ny parti rehetra mba hisy izay maromaro tsiraisana zay hanolorana na anarana vitsivitsy na anarana tokana omenan'ny filoha mba ahafahan'ny filoha manendra ny praiminisitra. Mananivina ihany koa Andriamatoa Siteny Randrianasoloniaiko momba ny fitantanana ny anteny mera-pirenena. Raha ny didy izay navoaka ny HCC iny dia milaza fa tsy ara-dalàna ny fananganana an'io bureau permanent iny. Dikan'izay zany androm-panjakana natsangana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna zany dia ravy zany. Raha hisy ny fampiantsoana ny fivoriana tsy ara-potoana mazava ho azy fefa nipetraka teo loi organique fefa navoaka ny conseil des ministres ary fefa nametraka koa ny ACC dia aorian'izay zavatra zay rehefa vita ny fitsipoka mifehy any antemera-pirenena dia tsy maintsy miroso amin'ny fifidianana izay marina ary tsy azo avadika zay zavatra zay fa zay no ny tena fahamarinana fa ny fampiresahana ao anatiny samby parti samihafa na groupe de parti izay no tsy maintsy hisy angambany atoato fa tsy hisy hoe ho hitarina fotsiny rava aloha io zay vao misy élection na dia misy ary fampiresahana. Andrasana ny fiantsoana fivoriana anivon'ny anteny mera-pirenena ary anaovana ny famerenana ny fifidianana amin'ny maharitra ny ity androm-panjakana ity.